Jesosy ny fiantsona ny voalavo izany. Ny folotona eotra ny folotona tamin'ny taona 390 ohatrany faharoa 390 nitrangana izany izy manofy manaty efitrano iray mahita lehilahy lava ny zanany fotsy fihodirana miakanjo tsara ary lehilahy io dia manampy tampiazy isanandro manasa ny tolo mamoaka ny tongony amin'ny mambo izany natao tamin'izany tontolo izany mampianatra azy zavatra maro ny lehilahy io tamin'izany koa no nisy andeha maro ny setany nitrotro azy sady mandrotsikotsy azy koa no lehilahy io avy eo dia nametraka azy tao am-pandriana rehefa tonga ny amin'ny teny maraina dia entina any amin'ny ny alina izany mahita izany sotra manofy tsy fantany mihitsy izy lehilahy fotsifotsy io taty orina vo azo mantsena hoe Jesosy mihitsy io lehilahy ary satria tsy mbola fantany mihitsy hoe izy io lehilahy io izay nampisehotiavana be azy tamin'izany dia tsaroa fa feno tahotra foana izy tao anatiny tao matahotra lava izany tahotra tsy hainy toen'izany dia analana izy tsy mahay sakafo tsy mahay nakany izy fetraka lehibe tamin'toebatana izany tao anatin'ny fiara koa dia nahita ny tena nitahaka tafidro tao anaty lehibe izy dia nisy mitondra azy miakatra tanendanitra ambony ka tsy takany azo tany verimerina matetika ary isa-potoana tamin'ny reny tataminy ireo mofomofo reny sy reny zavatra metrametraka taminao telopolo sivinjato-arivo ohatrany fa efatra amin'ny sivinjato-arivo dia fa efatra ny folotona tsy efatra ny folotona izany nitsaratra kely ireo mofo ireo dia nanomboka maheno feo izy miantso ny anarana hoe volava volava tavoalohany dia lehibe ny fanoray aman-dreny no miantso azy kanefa hay tsy izy ireo no very ny olona hoe misy fanampetraka aminy io feo io izay nanambara zavatra maro taminy dia nanome azy ahafantatra ny zava-miafina ohatra ny fihetsem-pon'ny olona aminy natezitra ny olona na falina dia fantany hoe zao fihetsem-pon'ny olona ty aminy nefa voaenina ny folotona izy tamin'izany izay nananany olona manodidina azy ny aminy dia fantany tahaka ny tamin'ny nofiny any dia tsy fantany kory izay feony azo azy samiana tamin'ny ankizy rehetra ny fotoana taminy izy satria tsy dia manasarika azy mihitsy ny andeha ilanao tamin'ny namany vao efatra ny folotona izy dia efa nafana tao anatin'ny fony ny fanoriana niafatatra n'Andriamanitra maro niadevitra tamin'ny ray matetika izy nambozikidy ataon'ny raindreo ary miteny amin'ny Jesosy Andriamanitra antsoinao loto tsy sekory tsy marina tsy Andriamanitra rano tsy mba afaka hino an'izany Andriamanitra tsy miteny izany aozy izany no fiteny fandray zazavavy kely tia mitokatokany mamavolava izany nanazava izy tatoriana fa mba ahafahany miainy ilay feo izay miresaka aminy miantso azy izany mahatonga azy mitokatokana ary teo ambany azy anankiray izay tena nipetrahany manakariva toerana tena nifaniny fony azo miainy ilay feo izay miresaka amin'ireny fotoana ireny raha tokony ilanao ireo ankizy hafa izy dia naleo ny mandany maromaro mandinika ny lanitra sao mba hitan'io Andriamanitra marino izy mila mofomofo tamin'izany dia hoe afaka hianatra ny lanitra mitohatra azo lavabe tohatra lehibe hotonga ny lanitra izany mba mofomofo dia niora tamin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia vita indray izay feo izay dia niverina tomofy ary mifandimbidimpy toy izany ny zavatra nitranga taminy nandritra fotoana izay efaza izany dia miveritsika ary amin'ny tantarany tena izy indray ny resimiany tantarany ny resakatsika fa izay zany momba ny fiantsona azy tamin'izany taty aoriana dia nitantara izy fa nisarasara izay tsy izy ny amaly izay fiantsona
sivinjatserivo ka hatramin'ny karaika ny sivinjatserivo dia azo lazaina hoe fanomana Jesosy azy tamin'izy ho atokany mpianatra araka azy mba tsy tenenana mihitsy hoe tsy manatsara ny fanomanan'Andriamanitra azy fiantsotra. Ireo zava-dehibe izay mitranga nanamarika ny fiainanan'ireo zavateny izany dia tena efa vita bokiaraka tenentsika teo ary tantara teo dia voarakitra hoe boky tantara ny fazana teny Madagasikara ny fazana teny Madagasikara izay soratan'izay Madagasikara. Izany rehefa nandalo fotoana rehetra amin'izany fiainana izany sy ny fiantsoana dia ny mahafolona tao anatiny ny fanekena fiantsoana Jesosy azy. Tamin'ny voalohany izy dia sarasara natapatra ary tsy nanana lazaina mihitsy satria tsy fantany izay miantso azy, tsy fantany izay olona miresaka aminy. Ny nofofita isan'andro isakariva io dia tsy hainy koa hoe inona ny dikany. Fa rehefa nandeha tsy kelikely ny zavatra rehetra izay nampiasan'Andriamanitra taminy tamin'izany dia miaritsy lahatra izy. Dia tao am-piorina izy any ny tantara azy. Ny antony Jesosy ozy izy dia tsy azo mihitsy ny tamin'ny voalohany. Noho ny fatahorana dia saika misanasana izy amin'ny zavatra anankiroa lehibe izay tena natonga saika tsy handaiky mihitsy ny fiantsoan'Andriamanitra. Dia ny anankiray dia tsy mahaizana mamaky teny. Tsy mahay mamaky teny mamamelahy ary tsy mananana tsy mahay mamoratra tsy mianatra izy. Ka teo amin'izao fotoana izao izay miantso ny tompo azy dia izay mampisanasana azy. Ahoana koa no ahaizako izaka ny ten'Andriamanitra nefa izany tsy mahay mamaky teny, tsy mahay manoratra. Avy eo koa ny zavatra lehibe anankiray dia ny kolotsaina tany amin'ny faritra Tenorive fatatry ny olona rehetra izay manana teny tokoa izany tsy mba navela iteny vehivavy. Faty tamin'izany foko izany manome fitenenana vehivavy. Dia koa izy hoe miady amin'ny foko ao izy raha andeha handray fitenenana itony filazana tsara. Anisan'ny zavatra tena natahoran'izany amin'ny mampisanasana azy. Fa ny tompo kosa Jesosy mihitsy ny teny tamin'ny ampianatra anao. Anoro anao izay nalakarehanao azy zany ny teny salamo ny teny iny dia tanterahany Jesosy tamin'itsy. Nanoro azy nalakarehanao nandeha toko mihitsy Jesosy fa ampianatra azy ary anomana azy amin'izany miasa izy raha manenty izy. Dia ka nanomboka ny roso izy. Rehefa ny roso izy tamin'ny taona raha tena efa sivinjato sy arivo dia nanomboka nanomana azy ny tompo. Zavatra telo lehibe ny manamarika ny fianohan'ny asa tamin'ny mamanelana. Ny voalohany dia mizava ny tranga tany izay azo velona. Fa misy itovizana tany izay tranga tamin'ny endrika anankiray. Paoly no tantara izany ao amin'ny Korintana izay ny fiteny tenany misy olona anankiray mampikarina mankany lanitra. Tantaran'ny Paoly apôstôly izay mankany ny lanitra fahatelo. Mety Jesosy nankany lanitra koa mamanelana araka ny fitantara. Nanandrana ny fiainany lanitra izy. Nasehony azy ny toerana maro ny tranon'Andriamanitra. Izay teneny Jaona, ny teneny Jesosy ao Jaona 4:20 endriny valo hoe hamoatra fitoerana maro. Hitaterana kosa fa hitany mama teny amin'ny tranon'Andriamanitra. Hitany tanimandry. Misy toerana maro ao amin'ny tranon'Andriamanitra izy. Ary nambahitana azy koa ny heno rehetra dia lazay eo amin'ny 20 endriny vasy hoe esorony maso raha ohatra da ino manafotona. Fa sao dia ino maso mahatonga anao somary amin'ny lanitra ho arina ny arafahevitra manamony lafo. Mampivaritsana azy tokoa izany teny izany. Ireo fahitana sy manambanana ireo da nampiorina ny antsoan'Andriamanitra tao anatiny. Ary tamin'ny volana May raika dia 2025 no
misy ny zavatra ny zavatra hoe lehibe hafa iso mialy iray ifoany moaositra raiky lefaposy tamin'ny hoaniny dia iseo tamin'ny mamany lava Jesosy mibaika azy amoka dia mila ny zazavavy iray izay nampahory ny fanaratsy ary efa nandritra ny andro marina no nampijaliany fanaratsy io an'io zazavavy io ary efa nisana mpanompon'Andriamanitra iray tamin'ny fiangonana atao hoe Petera nanana anazy tamin'ny fiangonana izy efa mpiandry izy ary namoka dia mila ny vehivavy fa tsy mety mivoaka ny bebe dia natao Jesosy efa nibaiko Jesosy satria hiasa tamin'ny vehivavy io zazavavy mbola tanora kely zazavavy izy amin'izany voafito tao efa fito ambin'ny folo hatramin'ny valopolo taona zany roapolo taona izy tamin'izay nahatsiaro ny tena no voatosika teo amin'ny zazavavy marary mamanangavy tsaroa misy hely miafina nanosika azy izany sy aroka ny fanaratsy izay ambatotra ny zazavavy tamin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta ary ampanamatansika amin'ny fanetreny tamin'ny devolo tamin'izay miafiraha izany dia resy ireo fanaratsy ka nivoaka tamin'ny zazavavy sady mikikika nanao hoe ilay mahery no tonga eto mahery no izahay dia sika miariny ilay zazavavy ary misy tsara misy taorina kely taorina kora tsy misy taorina zay iseo tamin'ny namandray Jesosy ary io ilay zavatra fahatelo io ny zavatra fahatelo iseo zany tamin'izany fotoana fiantsona azy zany miteny hoe Jesosy mitsangana mitoriny filazantsara manentina amin'ny tany avay dia ny efa tonga ny fotoana kalazana zany koa dia efa faritry mpakitanana sakay be ireo no nanan'ireo rano andikina nakarana azy iny efa nifidy anao manam-pahasa mampatsiaro antsika any Jeremia fiantson'Andriamanitra ny Jeremia zany ny fiantson'Andriamanitra ny Samuela tamin'ny feo izay tsika ny fiantson'Andriamanitra ny Mosesy ny fitan'Andriamanitra Mosesy izay namboary tany amin'ny lapa namboary namomanina tamin'ny zavatra maro izay koa namany Jesosy ny fiantson'i Jesosy aman'Andriamanitra ary famanana azy hiditra amin'izany fanomanana zatsy izao eto amin'ity fanomanana mamany lavy ty tena hikatsika ny faharetana sy ny fiaretana izay nampianariny Jesosy azy ampianariny Jesosy azy fiaretana Jesosy tsy mba miova teny fa rehefa niteny tanàna izy mampianatra anao miaraka aminao eo aminao dia nitabenarina izany efa nanome toky izy fa miara mamany lavy izay rehetra hainy azahoana nitosa miasa faratony izay napetraka aminy dia nanomana azy tokoa izy fampianarana manokana malazy dia zavatra maro no natokony tamin'izany ary azo lazaina fa nandamina amin'ny sekolin'Andriamanitra namanena mialoha miarabena azy naharitra natritra fotoana maro zany ny fianarana teny amin'ny fiteny tsy fantatra no namboana izany ary io fiteny io no nanjary fomba fifandraisan'izy Jesosy tamin'izany fotoana izany ary tsaroako fa nanatrika an'izany izay tao mama resaka amin'ny Jesosy any tenenana tsy fantatra izy hitany olona maro tao mama zany izy miteny tsy fantatra io teny io raha marina dia fiteny izay misy fankahary ny teny eto amin'ny tany ny teny tena izy zay teny mpifony teto ambony tany zay nampizarazarana olona tamin'ny andro efa be dia hoe amfandraisin'Andriamanitra nafana namena ny teny tamama ifampiasana tamin'i Jesosy arakaraka ny zava-misy na fotoana dia indraindray tao vokatrano mama ny lavy indraindray tao karamalaza no zay karamalaza fampianarana mariako fa tamin'ny fiantsona azy na dia miasa ny zazavavy io efa petraka tao karamalaza izy ary teto dia tao karamalaza na amin'ny nampianaka teny na ao
ny fotoana fianarana teny volana teo eo no naharetany fampianarana ary aveo dia nampianary misotra masina indray na dia ohatra ny zavatra tsy azo ambona azy zany dia mety Jesosy matetika tany an-danitra izy araka ny famantarana tamin'ny valinandro ilay voatendry ohatra dia naharitra telo andro nampianarana azy tany an-danitra raha amin'ny maha-olombelona dia toy ny motomandry izy ary dia fantenen'ny olona manodidina azy hoe azaka sianareo hafa telo andro fambola very ny boky nosonatany pastora Zakaria Tsivoero mahitatsika izany tantara izany manomboka tamin'ny taona telopolo sy sivinjato sy arivo ka hatramin'ny taona telopolo sy sivinjato sy arivo no nanambara izany mazava izy tsy takatry ny saina amin'ny maha-olombelona izany kanefa tena zavatra nataon'i Jesosy taminy ary tsy latsaky ny mpitro mitranga izany fikarantany izay voalaza etsy ambony ihany koa nefa nandritra ny fotoana ny anaran'ny fiteny tsy fantatra ny tamin'ny fotoana sasany trano izy mianatra indraindray ary mianatra izany ny fomba Jesosy tamin'ny ireo rehetra izay mifanerasera taminy maro ny fomba izay mifanerasera taminy na vazaha na malagasy dia tena resy lahatra tanteraka tamin'ny fahaizana ten'Andriamanitra ny fahalalana ny fanahin'Andriamanitra ao anatin'ny manazava ny ten'Andriamanitra tsy manam-paharoa manintona hatramin'ny faharatiny any mitsoka rehetra ny fotoana rehetra fanazavana ny fomamany ten'Andriamanitra voambala misy miteny raha ela mako mipetraka tao aminy elaela fahaizanatao amparaza sy fahaizantsevely ny toriteny nataon'Andriamanitra dia tsy naharitra Andriamanitra nefa dia bebaka ny fiangonana manontolo bebaka ny fiangonana manontolo zany ary tamin'ny fanokatana anay tamin'ny sivinjato dia toriteny vonisana izy dia tomary fiangonana torotofo fenoherina na dia ny tenany fotsiny maso ny sevatsiny fenoherina izy mitsangana izy dia vaherina Andriamanitra ary Jesosy mihitsy mitsangana ny vaherina tamin'ny fiantsona azy teo aloha dia mety ny mamatra mandeha teo amin'ny fiangonana lehibe anankiray fahitana hitan'ny zany fa tsy hoe zavatra tenanena dia mety Jesosy teo amin'ny lehibe anankiray izy dia toriteny Jesosy izy miaina eo amin'ny izao nataon'i Jesosy tamin'ny efa vita ny toriteny fanatona ohatra izany tombatombony tsisy afa amin'izao toko izao mampitonao aliana mitoro ny ten'Andriamanitra mitokikina ary tanteraka tsy latsaky ny tena na eny ny toriteny nataona nanatrika izany ary mitovy hatrany an-trano ny fifazam-panao anatin'ny fiangonana ity lehibahy ny tranomasy mandadivady eo amin'ny fiangonana mandadivady olona mifoana mibebaka amin'izany fotoana izany otsaka ny kanjo salova moa fanaovana tanànakaraza toy otsaka ny salova tsy zany tampatoza io otsaka ny salova mampidranomaso ny rano rehetra izay momba ny tena dia latsaka daholo mitomany miota ary mitomany mahay tiany Jesosy isika tiany Jesosy isika zany ny fitoreny tena zany ny formation nataon'i Jesosy taminy fiomana ahafahana mitoro ten'Andriamanitra madio kanefa tena feno fahalalana ny fahalalana misotra masina sy ny fototrivonaka izy zany mahakasika ikirany azy zany fitsanganany tena maty milalana ary fahasoavan'Andriamanitra zany ny vaketiny tokoteny mamana rehefa miresaka amin'olona izy izany azy tao anatin'izany fifidianan'Andriamanitra azy zany dia misy izany rehetra
anatin'izany isan'nypetrozany miainantsika ny faharetany tamin'izany fanolorantena zany ny fahataozany ary ny fiaretany na rehefa hitantsika tatsikatsinazy azy fantatra tsara fa natanka izany toetra maro manamilary manilana mandritra ny androm-piainana koraha tsy voatanisy antsika eto zany tsy voatanisy antsika mihitsy zany fa izay tena ho asongadina dia ireo izay tena fantatra tsy voatanisa tokoa zavatra rehetra izay natao Jesosy taminy izanrehetra ary mandrakariva natsaroko tantara teny mamapasify lehibe hoe rehefa miteny Jesosy hoe ataovy ity ka tsy manao satria teneno zany koa fa madiky teneno azy fa zao ny atao tsy vombeka lesy metanao satria mataratra dia voakapaka tokoa izy ary hitany olona zany hitanao mamasizy izy voakapaka tsy hitany Jesosy mikapasy izy ohatr'izao no hitany mamapasizy voakapaka Jesosy satria mataratronga ny ohatra no mifampana Jesosy dia izy satria sarotra ny miteny olona olombelona ny miteny zavatra sarotra tsy moramora zany dia izandrehetra fiaretany tsy faharetana efa nenany mama ary etonty zavatra tsongaina eto ity dia anisany anankiray tena sarotra indrindra izay tena matrehana izao izatra nytrano izay mbola miafina antsika hatramin'izao nananarika ny fitefitoana ihany mamanelava mihitsy ny tantara zany tamin'ny fotoanandro indray andro dia nasainy Jesosy miary tamin'ny lehibe izy izay nanana endrika dravina fantatra ny foriana fa hidevoly sy satana no dravina rehefa hanomboka ny ady dia nandritra tanana tamin'ny Jesosy fampahibezana azy fa tsy atahotra hoe bibidio izy satria teneno bibidio ary filotsilo tsiro maratra dia nandritra tanana tamin'ny Jesosy mba azahoany mahery ary efa nameny Jesosy koa izy hoe andresinao andresinao inefatra isan'andro mety nytaniny tamin'ny anarana Jesosy ary ambatana izay tsy hay everina mamombelona miady amin'ny biby tezabe zany lehibe zany felitsilo misy rambo mikapoka maniny nefa voatery tsy maintsy natao zany teo am-pantoliana sady mivavaka mandidy amin'nara Jesosy izany no natao mamitra rehetrany tsy maintsy mitolatra ny fanatsarandràna izy ary tsaronona ratra ny tena satria felitsilo manaritra ny hoditra ilay biby rehefa tonga ny andro fahatelo itelo any izany ny tamponatra rehefa tonga ny andro fahatelo dia lasa namositra ilay biby resy tamin'ny anarana Jesosy tamin'ny fandoliana sy tamin'ny fiaretana rehefa naratra dia Jesosy kosa no mamely namotra teo ady tsy maintsy nanasasitra nandritradray volana izy zay voavaka ny sasary fa teoria anafitantana manalelabatra any dia fampianarana andresin'ny vilany mofo koa nantony anakirapio izay miaretana izany toetra anakirapio ina zany vilany mofo zany marobe zany fa zavatra anakiray izay tena mampianarana Jesosy azy miaretana dia misakafo nandritra ny 5 taona araka ny bokon'Israely pastora Zakaritsiboely dia nianatra ny tsy hanendry hanina izy 5 taona tsy nanendry hanina nanendry hanina azy ary tsy afaka fiteny raha mitsotra ny tany dia aka mangazo eny an-dalana eny andeha misintona mangazo fobina mangazo dia tean Jesosy ampianarana dia tsara hoe izy tsy mahazo mihinana zany no fitiavana Jesosy tsy hoe fitiavana manampy taminy ahoana fa fitiavana hiaretatsika ny fahoriana hiaretatsika ny zavatra rehetra izay mety manikotra tsika amin'izao fiainana zao tsy anaovantsika ny zavatra azy izay mety manikotra antsika
tsy afahantsika ahafantatra tanteraka ilay fahamasinan'Andriamanitra, ilay fitiavana Jesosy Kristy tompoteo fiazo. Dia mianatra tsy haneny hany izy fa zavatra iray tahaka ny bokotra kely fotsifotsiny izy. Izany no mety Jesosy azy ray isan'andro izay no marina. Dia natanjaka izy nandritrina isan'andro zany dia mihinana izay nandritra ny 5 taona. Izany no zavatra marina. Ary tsaroako fa taty aoriana midiny trano mamatsiaraka aman'ireny izy satria mona izy tsy miteny ny vakany, tsy misakafo tsy manino. Tsaroako hoe maharitra rehetra temoandro zany fiaretana fa izay Jesosy niaretantsika rehetra izay tomamo mahafantatra izany, mahafantatra izany tsika rehetra izay mifanerasana tany. Betsaka ny zavatra tena tsy maintsy miaretana amin'izao mofo izao. Tsy mba nanao izay tiany izy fa izay tiany Jesosy, izay tiany Jesosy. Ka na tiany aza hoe tsy teny amin'olona dia voatehiriziny satria voafantatra. Itsika ngamba nikapoka tsy ohatr'izany no mpotoanantsika no mety niaraiky ny zanatsika. Mety ny zavatra manosoantsika aretina na fialana arena na tsy fantatry zavatra rehetra mety hitrahana ny fiainantsika kapoka amerenanantsika minanana izay tiany izotantsika. Tamin'izany fotoana izany tsy nahay miteny tamin'olona izy tsy afaka miteny io sy fotoana. Ary tsaroako ny teny mamapasitra izany hoe niaina tahaka mamapasitra. Tsaroako ny teny mamapasitra izao no tantarainy hoe nangatsika ny tena Andriamanitra. Tsy hain'olona tonga io izy fa tena mahatran'ireny vata mangatsika ny vigony. Izany ny zavatra mitranatraka ny tena Andriamanitra tsy hain'olona izany. Tsy nohontsika izany raha na siansa amin'ny fahaizantsika mampimelantsika na ny dokotera na ny fizisiana na izy tsy maina izany. Ary tsy mahavaka manazava hoe hitany aotra mamangatsika diazana izany. Ahoana no nafahantsiny nakanina nandritra 5 taona. Tsy miteny tsy mivolana amin'ny olona raha tsy asaina Jesosy miteny. Izany fizahan-toetra nataon'i Jesosy tany. Fiaretana amin'ny asan'ny mofo, fiaretana tamin'ny fiainana ny devoly, fa aretana no afahantsika azy amin'ny farany. Tsy mba nisy mombombo, tsy mba nisy zavatra izay nampitony azy na lekely azy tamin'ny azy Jesosy. Ary mandrareo tsika rehetra izay mahita azy dia mahita azy falifaly. Ohatra pasteur Edmond eny mahita azy falifaly mandrakarivy. Ary pasteur Charles ngamba dia efa mahita azy ohatran'izantsika rehetra izay tao any dia mahita azy falifaly. Fa mandrakarivy izy rehefa mandray antsika. Tsy mba hipasotra tamin'ny fiainana izany fijaliana izany. Nefa dia tena nijaly tokoa izy satria ny asa rehetra izay nataony, ny fiaretany teny, hatramin'ny teny maraina rehetra mandray jinika fahazahoana famonjena. Misy olona tena tena mpanahy hiresaka miady miolana tamin'ny fiainana, na pastor izany na mpitondra fanjakana izany na olon-tsotra izany indrindra moa fa izay mpianatra be any. Hatramin'ny teny maraina izy no miaritra ary mivavaka. Ireo olona tena miara-petraka aminy dia maheno mivavaka ataony indray maharaina mbola tsy fampiry. Izany ny fiainam-bamanana. Ireo fampianarana rehetra fampimanana azy ireo nahatanteraka izany fiainana izany. Ny fizahan-toetra ny finoana tsy maintsy hojeren'ny teo anelanelany faretra ny 730 ka hatramin'ny 730 dia io izany fizahan-toetra ny finoana. Tsy lekely ny fiangonana hiditra tamin'ny fiangonana izy sy ny asa izay nataony tamin'ny lehibe mankarana azy. Hatramin'ny taona fa tena mijery sy mijanjely. Fa teo amin'ny taona izay kosa tamin'ny fahakeliny sy mijanjely tomen'Andriamanitra faharetana, fahazavan-tsaina sy faharetan'tsaina sy fanesentanatra tamin'ny alalan'ny fanairana fanan'Andriamanitra ireo mpitondra fiangonana ka nanaiky hidirana
fiangonana ainanesa tamin'izany fiangonana luterana anglikana katolika samy manaiky miandrina azy tamin'izany katolika namana natsitsika ny anglikana misy fotoana koa mba tsy mandray fatateorina dia mandray ny fiangonana anglikana fa ny luterana sy ny ainanesa na ny tiako koa ny protestanta sasany tamin'izany fotoana dia tena nanavitanteraka ny diany tanjonana ary tena noy miasa izy miasa fampona zay natao dia manomboka tamin'ny faretra lefapolo sy fijato sy arivo na tsy natapoavina azy ofisialy tamin'ny fiangonana izy dia efa miasa rehetra tsy tany am-piangonana tamin'ny faritra rehetra izay misy azy ary ny jerosalemany ny faritra volopely reny no anisan'ny voalohany mitorian'ny ten'Andriamanitra na tonga azy ho evanjelisy tsy partenitsy tamin'andry na izy zao fiteny evanjelisitra ary taminay aby hoe apôstôly na koa hoe apôstôly ofisialy zany ny fiteny taminay tamin'izay nanao ny asa na evanjelisitra mama tamin'izany manomboka tamin'ny faretra lefapolo sy fijato sy arivo ary dia tongotra tranetrany tsy lakana izy ihany voiny lakana zany no natao tsy mba nisy tomobila tamin'izany tsy mba lalana sarety alatsisy fa dia tongotra tsy lakana zany mandehanany tomobila zanjary tamin'ny faritra volopely manodidina karakaraza rehetra nandritra ny taona maromaro azo atao hoe tapany voalohany amin'ny fitepotona voakazanjony 1941 hatramin'ny fahatelo amin'ny fitopolo sy fijato sy arivo ny tapa voalohany tamin'iny dia zany asa tao volopely tany manakary zany natao nivelatra mitarana nanery Madagasikara ny asa rehefa aveo azahoana namarana tena Andriamanitra sy tao amin'ireo fiangonana izay miantso azy ihany atao misy adovan-trano izay Andriamanitra tateo aoriana rehefa nanomboka nanaiky ny asa fampolo izay atao ny fiangonana satria mbola maro ny tsy nahafantatra azy dia mandrakariva izy no mitondra taratasy amin'ny pastora na karavalaza ho ary mitondra fiangonana izay omeany mba hanodina azy iasa mpanaraka fitsipika mamanefana tsy mba nisy mihoatra tamin'ny fitsipika tamin'ny fiangonana ny zavatra rehetra teo ambany fitsipika teo ambany lalàna tamin'izany fiangonana izany zavatra natao mpanamena amin'ny ankapobeny rehefa nandeha manao asa soa izy dia mitondra olona vitsivitsy folo eo miaraka anjara ny mandrehitra ny fiangonana no mandray sy manomana ny fotoana rehetra amin'izany ary manjakana izy indraindray dia mandritra ny andro manontolo ny asa hoe miditra hatramin'ny alina satria misy dia indray ary nisy famparesana hatramin'ny alina arakaraka isan'ny olona tonga manatrika ny fivoriana izay mahela ny asa tao mazava dia maro ny olona izay tonga midinika manokana aminy fomba ny fiainam-panahiny rehefa tapitra ny fivoriana ary midinika dia isan'ny tena asa lehibe vava izay natao maro na tonga olo maro miditra tamin'ny fizanan'Andriamanitra na ny hevitra zany tamin'ny fiainam-panahy tamin'ny finoana na ny voaloava tonga dia maro tonga velona amin'Andriamanitra reny fivoriana natao tao amin'ny fiangonana amisy tokantrano atao hoe fotoam-pifazana ary fotoam-pifazana dia manomboka fotoa malalaka zany anaovana azy zao mantsy ny teneny hoe rehefa miantso ny fanahy masina sika dia izao no atao mihira mivavaka toro ny ten'Andriamanitra tsy akiaky fadimy dia tonga ny fanan'Andriamanitra miasa mampelana anatin'izany amin'ny ankapobeny dia tomboka fotoana malalaka fivoriana azahoany tsirairay manomana ny foa etra dia nanamarika hoe manomboka malalaka tsy kely fa vitsy
misy mandray anjara mivava. Misy mandray anjara manampiteny mahazo tono fa izany mitora fanamasina milina ao amintsika eto amin'ny dia avy eo tonga ny ten'Andriamanitra. Iza na fitokona ten'Andriamanitra ny fotoana izany. Teo mamanelaka no mitoviteny. Ary tamin'izany efa nonazana fitaoviteny fomitsangana izy dia tontolo ny fomba rehetra hiomiko mitomany tonga ny fanamasina mamikely ary miasa tamin'olona miteny. Hitantsika miasa ny apôstôly faharoa ny fitokoteny izany. Na tsy hafaofana ary fahasoavan'Andriamanitra dia tonga tamin'ny fanibahana sy ny finoana Jesosy. Matetika ilay tsy vitsy mipetraka tamin'ny ranomasy ary dia miezika mafy tamin'izany fotoana izany. Ka raha vao miezika dia efa vita ny tompony fa dia miasa. Tonga dia asa tsara izy. Tsy miandraty sakafo izay fa tonga ny pasteur izay hoe aza miandry ihany fa haingakaingana mikanjo mpiandry. Haingakaingana satria miasa ny fanan'Andriamanitra ny tompony tonga dia miasa. Manao ny tojojerena ny asa tonga dia miasa. Miasa famana dia misy fametraham-tanana dia hitantsika ao amin'ny marika ny fitoerany folo fametrahana folo izany. Ny olona ozy mama dia samy taon'ny fanaratsy ao anatiny ao. Voda olona rehetra ozy. Navafy izany fitaovana izany fotsiny ny samihafa amin'ny olona tsirairay avy. Arakaraka ny toe-po sy ny toe-panahy ary ny olona izany. Ao amin'ny misy ny fahelina dia fafokatra amin'ny folo fanaratsy ny rivotra. Afaka manome sain-dratsy ao anatin'ny olona na taonazy ao izay tiany. Ny fanahy mety ihany fa ny mofo tsy manankely. Ao ambaty toerany folo dia ny faritany folo misy izany. Na koa aza manjaka ao am-pody toy izany dia moniany manjaka ao am-pody ny folo. Raha tsy voaloaka ihany ny olona izany dia sakana ny olona tsy hainy tema ny fitsarotra ny folo an'Andriamanitra ary tsy hainy tema an'Andriamanitra mba handraisan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha tarafina amin'ny asa fampihizana atao mamanenava ny fialan-dehibe amin'ny olona iray amin'ny anaran'i Jesosy dia midika ho fanisian'Andriamanitra amin'ny Satana izany. Resy Satana dia efa miala ny dehibe amin'ny anarany asa soavan'Andriamanitra. Tena asa soavan'Andriamanitra. Ifamoana dehibe no atao hoe asa amin'ny fotoam-pifazana. Ny fampaherezana indray dia ny fametraham-tanana. Fa mampipatoana ao anatin'ilay olona ny fitiavana Jesosy azy. Fampaherezana azy. Mahazo hezana ny olona tsara ny fomba efa mahazo fametraham-tanana izy. Raha tena ny finoana Jesosy marina tokoa no miasa ao anatin'ny mpiandry ary miasa ao anatin'ny fizana rehetrarehetra dia tena famafana sy fanasitrahana marika toerany folo izany fametraham-tanana izany. Tsy ho ny folo atao mamanenava ihany fa ny folo marary ihany koa na koa ny folon'ny olona izay mitondra ny marary na ny fomba-pifazana. Hitantsika ao miasa ao filazantsara izay karana sisa teo amin'ny Jesosy. Ny folona tokoa mahavotsy ny fametraham-tanana no atao hoe fampaherezana. Ho an'ny mamanenava miasa fampaherezana dia tsy maintsy miarana amin'ny fanambarana ny filazantsara. Ary izay efa misy mihina teny ambony ny fitorinan'ny ten'Andriamanitra dia tsy maintsy mialoha miasa hafa rehetra aty aoriana. Ao aoriana ny asa fampaherezana dia ny farana fotoana am-piangonana, farana fotoana ny fotoam-pifazana. Fa manaraka izay indray ny dimy. Ao amin'ny logement des entendus tompony fanantenana fasantsay-tara dia misy dinika isan'andro. Misy mpanao dinika ao isan'andro amin'ny fandidy pastora sy ny ray aman-dreny manao dinika amin'ny tena izay mampitanitana ny dinika. Ary mamanelava no finoana ao izany tamin'izany fotoana izany.
nafara man'izany ombozany. Ny olona tsirairay na maromaro miaraka ny tonga manidy ny sakafo izay mety olona mpiaingana hatreana mandritra hoe midiniterena mazana dia ambaran Jesosy izay mahita ny zava-miasa miafina ao am-polonina amin'ny mamany lava izay tokony ambarana izay olona tonga mitinikana. Matetika aza dia mahazo tena Andriamanitra amin'ny fanizina azo tena Andriamanitra amin'ny alalan'ny mamitsika izay midinika aminy. Fa mitaiza tokoa ilay tena Andriamanitra amin'ny ary tsy azo midinika. Ary mahazo fahafaham-po ny olona nanaraka azy arakaraka ny finoany ny olona nanao dinika taminy. Amin'ny ankapobeny dia tsy miasa ireny mamany lava amin'ny dinika ireny. Mandrakariva dia misy mpiaraka samy roa na telo miaraka amin'ny vavolombelona ny amin'ny asa ndraiky Jesosy amin'ny nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana maro samihafa ohatra ny olona rehetra izy. Anisan'izany dia izy resahany Jesosy mandrakariva. Nefa tsy mba Jesosy tamin'izany izy. Fa izay olona teo akaikiny teo no mahita. Tsy manafana izy fa tampotampo no ampitaka Jesosy io dia mahita ny mahita izany zavatra Jesosy amin'izy. Dia toy izany no azo ambara fohy ny amin'ny asa izay ataon'ny mama ny fitilian'ny filazantsara. Izany fepitona manomboka valopolo sy sivinjato sy arivo ka hatramin'ny fahafaty arivo tamin'anady any amin'ny valo fitopolo sy sivinjato sy arivo dia misy zavatra nanarahatra izany. Misy zavatra lehibe nanamarika ny fiainana an'izany tamin'ny taona telo amby valopolo sy sivinjato sy arivo dia momban'ny fanomban'ny azy. Efa taona efatra amby dimampolo sy sivinjato sy arivo no nenentenena Jesosy taminy mila atao fanehoana ny fitiavanao sy ny namokaranao ho mpanompo. Tsy mety manko satria fa nazavain'i Jesosy taminy izao maneho atao tsy mety anao izy, tsy mety mihitsy izy. Ary matetika tamin'ny efatra amby indray dia mbola miverina fa Jesosy niteny taminy. Tamin'ny taona efatra amby enimpolo izany dia nanomboka resaka ihany satria misy zavatra izay tena nitenen'i Jesosy nafika momba ny firenena. Raha tsy vita io zavatra fahim-panokana. Ka nataon'i Jesosy tamin'izany fotoana izany dia nasaina nao ny akanjo ny arona tenomina tao amin'ny Madagasikara ihany izany dia nanao couronne amama sy akanjo ny arona no fanaon'olona be tamin'izany fotoana izany tamin'ny andro Israely. Fa ny mama kosa solon'ny amama dia sarobidy lahatra no tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay hoe mama hatrany andreo mpanamboatra azy an'izy mpamambety izay tena tao anatin'ny fanambarana izany. Io pasteur Edmond afaka mazava azy definitivi izy ngala avy anisan'ny nanao izany tamin'ny fa ny akanjo fanamiana kosa dia mivady izy fa mivady tena tompony miasaina nanao izy. Panelina mahay tao Tananarivo izany nanena nanao akanjo amin'ny fanamiana ao amin'ny Exodus fa dia tena fantatry maro fa ovoentsy izy tamin'izany. Fanao tena enina tonga fa nanamita io tia izao tianao zao kanefa tena tamin'ny faharetrena
fahazoan'ny taranako rehetra sy ny firenenao latsaderaka. Fanenony Jesosy ny fiainany manontolo no antony anaovana izany ka miaraka aminy. Ny akanjony anaona dia ny mpisorona be izay manao ny fisoroana Jesosy zany mpisorona be lehibe izay mandratra ny lohatry ny fiainana rehetra. Natolotra indray mandeha-monja ho fanavitra be. Io ny akanjony anaona izay nampanamboarana. Ary ny amana dia ny satroka satroboninahitra dia mitoro ny fijalian'i Jesosy rehetra ny fiainany manontolo izay nanombola ny tenany teo amin'ny azo fijaliana. Misy apanga dia rambete dia voromailala dia misy ray ao ambany zany misy zakony anjara misy tsiro. Tsy fanahiny zareo mpanamboatra azy misy tsiro tao ambany fa ny firaisan'ireo zavatra rehetra io misy ny sary Jerosalema vaovao tao anatin'izany, sary volana Jerosalema vaovao ary ny vavahady fito vavahady ny folo tao anatin'izany. Ery ambony dia misy ny sary azo fijaliana. Manambara amintsika ny fiainan'i Jesosy Kristy fomba tanteraka izany. Fa maninona nampatsiahy efa Jesosy nitandidony Jesosy, nampatsiahy n'Andriamanitra nitandidony Jesosy sy teto Madagasikara nanolona izany tamintsika. Mba ahafantarantsika fa miaritra ny faharetan'i Jesosy nanaitra hanolotra ny fiainany manontolo an'izao tontolo izao. Fanorany ny fiainany manontolo andraisany tamin'izao tontolo izao famonjena raha miarana ny tena izay natolotra ny faty indray mandeha mihitsy teo amin'ny azo fijaliana. Ary nanorany ny ainy niakatra tany Kalvary no hoe sosola no kapohany no satroana tsiny ampatsiarovana antsika ny fijaliana Jesosy. Miaritra ny fijaliana rehetra ny zavatra rehetra fampiasarana rehetra hatramin'ny fandratsana fa indrindra fijaliana pony indrindra milamezana izany fa eomparokanana izany. Manoro indrindra Jesosy ilay tia hamonjy antsika tsirairay avy ary mamo mandrakariva dia tsy mba milatsa ny tena. Fa raha misy zavatra tadiavina dia izao nataony mahereza ny vavaka vakeny Andriamanitra. Jereo Jesosy izao nataony Jesosy Andriamanitra. Tsy mba manao ny tena izy fa Jesosy natony rehetrarehetrany azay rehetra nydinidinany tafotonandro. Eto dia hitantsika ny zavatra rehetra tsy momba izany satronazy izany. Ny teolojianina mahay mazava kokoa ny amin'ny hoe ravina paka, ny rano Jesosy tete, ny satroka tsiko, ny vavahady mpifolo, Jerosalema vaovao zay misy vavahady mpifolo, ny sarina voromailala ny amin'ny tapony ery ary ny azo fijaliana ny ambony ery. Tsy mahay fanjaraka marazy fa ny fantatra izao tontolo ny fiaretana sy ny faharetana Jesosy ny nataotranymana. Tsy mba niadana, tsy mba misy fehitanana ary tsy mitady izay ho anazy mihitsy izy. Fa izay anadinany Jesosy anatrany miaza amintsika famonjena. Hatramin'izao dia mbola miteny izany fanolorany marina ny fiainana izany, manekely ny fiantsona izany na ahafantarantsika velona Jesosy eto amin'ny tontolo izay mihitsy. Na inona hatrehany eto amin'ny tontolo izay mihitsy. Fantatsika tsara iarotsika ny fontsika fa Jesosy no manakana izany. Ka ny anarany ny tenenany tamanana. Jesosy no teny tamanana hoe ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny tompy.
ny antony faneparikanana io dia nahafahantsika miditra amin'izany fiainana Jesosy ny anarantsika ny fiainany mamy ny fiaretana ny faharetana tamin'ny azo fijaliana nentina tsy moramora ny zavatra resana amin'izao ka eo fananatreana izany izy efa antitra iny mipetraka eo toerana tsy eo tamin'izao santsety tsaroana rehetra izany miaritra ny zavatra rehetra mianoarina ny zavatra rehetra izay mety momba ny mahaolona azy miaritana teo izany manana-manaritra ny olona izay manatra azy izany ny fiaritana tsy mba misy fahatavy anakakely azy fanarina ndraiky tantera ary miteny izy levaneo ary mivaradipotizy famotinana ny tantaranamty izay mivoaka ary ekarana azy ary efa tonga ty amin'ny ihany izy ty fely mamatan'izany dia aza miandry olona raha manao Jesosy na manao ny asa fampona dia aza miandry olona raha tsy anao mafo ny zavatra rehetra eny hatramin'ny ainao azy dia tsy tonga amin'ny tompony dia hitondra ny ako amin'ny tompony antsika levana da titira ny ako amin'ny antsika dia mianatra ny fiainana Jesosy izay tarantsika tamin'ny fiainana ohatra be makena mama Jesosy tsy hitantsika intsony tamin'izany tamin'isy mamatena fa mama kosa dia mbola hita tamin'izany toy izany ary ny tantara dia mbola mipetraka ary ny ten'Andriamanitra dia tena mitoetra tena antsika hatramin'hatrany dia hitondra olona ho an'i Jesosy izay teneniny raha tsy anao mahafoy ny zavatra rehetra eny hatramin'ny ainao azy na ny mahainao anao azy na inona inona momba anao dia manakina fitondran'Andriamanitra izany tatiana Jesosy tahaka ny vehivavy nandaiky tanteraka ity ny anao ny fitondran'Andriamanitra na dia toaza ny fisalasanana rehetra tao ny ady hevitra rehetra tamin'ny voalohany dia manakizy dia manakizy misy valiny lehibe izany na mahatonga olona ray ho antompo azy dia mazava lehibe izany anatin'ny faharetana amin'ny fananana Jesosy ny fiaretana amin'ny zavatra rehetra sy manodidina ao ny filifina ao ny kaka ao ny fiaretana amin'ny fanenjena ao ny tsinisina ao ny fahasahiranana amin'ny fitaizana letsika tika ny fitaizana ny zaza sarotra rehetra ny faharetana sy fiaretana izany mahevizy manana ohatra lehibetsy amin'ny ayana Jesosy Kristy tamintsika amin'izany tantarany manana amin'izany taritra ny tantara dia voninahitran'Andriamanitra amin'izany so dia tsy manana hira izay hira